arahaba ry fiangonan'Andriamanitra, arahaba ry zanak'Andriamanitra, mahatratra ity andro ankalazantsika ny akaran'i Jesoa any an-danitra ity. Fa ity no azo lazaina hoe tsy ondalana lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny famonjena. Indrindra Jesoa raha nampianatra amin'ny ireo nanaraka azy fahizany momba n'ity fiakarany ity hoe mahatsara anareo ny fianarako, fa raha tsy handeha aho dia tsy ho avy, tsy omeny ray anareo lay mpananatra, parakleto hoy ny teny grika. Saorana ny tompo fa mihataka atsika ny alebeny zany andro ny akaran'ny tompo zany. Amin'ny nilazan'ny namako sy ny zanako azy ary tany amin'ny email hoe dia adininao mihitsy ny data nilaza fa hivavaka atsika mialakamisy. Tsy voalaza tao anatin'ny fampavana zany hoe hiarahantsika mivavaka anio. Andrao sika mianakavy tonga matsiaro ny alebeny zany andro zany dia mangalaza an'Andriamanitra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andininy sivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo no hianarantsika n'izao andro ny akaran'ny tompo zao. Ary rehefa ny teny Jesoa dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Frazy ray fa malaza zavatra be dia be nitranga amin'ny fiainan'i Jesoa tompo. Atao mazava aloha zany zao fa anio lay fiafaran'ilay ireo 7 andro misy eon'i Jesoa taoriny nitsanganany. Anio no fiafaran'ilay 7 andro 40 jours 40 nuits misy eon'i Jesoa taorina nitsanganany. Raha nitsangana ny tompo dia sakakasika azy izaka Maria, eo izy hoe asa mbola mikasika azy fa tsy mbola tany amin'ny ray raho. Dia nanomboka teo zany Jesoa niseho tamin'ny mpianany, tsarotsika reny tantara reny, mba hanamporofoany andreseny lahatra ary mba ho marina tsara ao am-pon'ireny mpianatra reto hoe tsy nandainga taminy Jesoa araka ny eritreretan'ny sasany azy. Anisany anankiray tamin'ireny mila tsy ahivona kely nanjoandry Petera. Maty ny tompo dia izy efa tena sandrasandratra tao am-pony tao mihitsy lehibe zany Andriamanitra zany, zany vavahako zany, zany mampianatra azy zany, maty nefa Jesoa. Dia salasala tao an-tsainy tao Petera. Taorina kely nitsanganany tompo tamin'ny nitsanganany tompo tamin'ny maty reny dia taona ny namany Petera dia anjona ao izy. Nandeha zany le Jesoa naratsika eny efa tsy hita maty mihitsy izy. Dia anjona toy ny hoe mpanjona nantsony tompo fony izy teto. Lasa izy iny iverina anjona mino zany sa tsy mino. Tena salasala mafy mihitsy Petera hoe saika mba zava-dehibe mihitsy nanekeko nindragany zao very asa dia iverina anarato ao. Tena aza tokoa. Dia izy mpianatra namany sasany hoe za koa anaraka anao. Dia lasa nanjona ry Petera. Fa tany ampanjonona teo ampanjonona mihitsy no misy eo Jesoa manana trondro, manana sakafo fanareo hoy Jesoa. Namoron-dranomasina tena gagagaga ihany hoe izy avy ty. Dia nakeo miavy Jesoa dia nalay le trondro natono teo dia mihinana izy gagagaga io. Salasala be. Zany fisalasalana zany
ny andro petera efa afaka voniona tamin'ny tompo oatra mio izy dia afaka zany salasalany petera zany natonga ny petera nafanafo tamin'ny fanontony an' Jesosy tamin'iny fa ny akamaroantsika mbola salasala mandraky androany mitsangana manana ary ve Jesosy dia niakatra tokoa ve izy dia tena mipetraka any ankavanan'Andriamanitra mihitsy tokoa ve izy dia mbola ho avy mihitsy ve Jesosy salasala tamin'ny anatra n'izany fianarana zany dia hoe namaky ao boky zay dia hoe petera nefa tsy tokony salasala ohatrany satria petera iny ola tsy mianatra akory tsy nanatsaina be tahaka ty Paul reny izy dia hoe ho adaladala iny siansa ny anarany tany dia anana raisonnement argumentation hoe aiza koa dia misy akatra zany hoe dia hiverina indray rehefa aveo comment ça peut se faire scientifiquement c'est impossible mais tsy manana zany raisonnement zany koa tsy tahaka retsy Paul sy ny namany sy reto le manam-pahaizana miampitsika reto mamoaka étude lava be boky ray manontolo manatsoka ompotsika zany finonan'Andriamanitra tsangana tamin'ny maty zany amarika eto tady tsara fa zany marika zany tsy mpianatry Jesosy mpianatry Paul io miara-dalàna tamin'ny Paul dia miaratsy marika aza tamin'ny andro nanarana ny Paul mola misy problème be koa va mamaky any asan'ny apôstôly toko fa 10,000 nareo dia ahitany fa problème ny Paul tamin'ity marika ty be alahelo be ranomaso dia nanaraka andry Paul tany an-dalana dia nalahelo andreny izy dia rasa izy niveriny dia hoy izy Paul fa anohy ny asany anao deuxième voyage missionnaire izy sy miaraka amiko ianao dia hoy Barnabasy ko rehefa niaraka tamintsika toko hona tsy olona be sentiment be ohatran'izany malahelelo andreny ohatr'izany nianaraka raha hotongako any lavitra be ave dia za dia voatery anaty salioany am'ray aman-dreny ihany tsy manaraka ay ianao hoy Paul marika zany nananany Paul problème zany fa imarika teny mpanarana indry apôstôly Paul mamindry Barnabasy nahazo fianarana ary nahazo finoana hoe nitsangana ny tompo niakatra ho any an-danitra ary Jesosy rehefa miteny dia nampiakarina ho any an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ny fanadihadinana nataon'ny lioka io tanterino amintsika amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany io nanamarina ny lioka koa tadio koa fa lioka koa tsy mpianatry Jesosy fa ola niaraka tamin'ny apôstôly Paul tany amin'ny voyage missionnaire ny tany nianatra tamin'ny fampianaran'ny Paul zany momba ny filazany tsara ilioka koa dia nampianatra fa voateny zany Jesosy asan'ny apôstôly toko voalohany manomboka amin'ny teny faefatra mivakitsika teo voateny zany Jesosy dia nakarina ho any an-danitra ary talanjona ny mpianatra ohatra nareo mijery Florent iny Jesosy nentiny rahona niakatra lasisy oily petera 40 jours après efa avy nasehoany zany fa nitsangana izy efa poloandro teo ina io izy akariny fa ianareo i Jesosy aza miarety Jerosalema aloha mandra-panafinanareo ny hery avy any ambony fa zao nananao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa vakio tsara ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina tsy olona manao zany asa zany ijaona nanao batisa izy nanao batisa ijaona fa ianareo kosa hatao batisa izy manao batisa am'izay zareo viatsy ananazy hoe tongava ty dia isarana fanahy masina ianareo sao le distributeur agréé aza fitahany olona amin'io ianareo kosa hataon'Andriamanitra batisa amin'ny fanahy masina ho tanteraka io 10 andro aorinany andio iakaran'i Jesosy Penté 50 10 andro aorinany tsanganan'ny tompo dia hidina fanahy masina atanteraka raha teny tompo hoe mahatsara anareo ny fialako
zao filazan'ny marika azy voafitina dia voafitindreo zany ny fombo zavatra be dia be tranga ary rehefa avy niteny zany Jesosy dia nakarina ho any an-danitra dia ho ilioka rehefa nahita Jesosy miakatra ny mpianatra talanjona jerin'ny lanitra variana ny jerin'ny lanitra iny dia nisy ina hay nisy anjely tonga teo a tsy fantatry marika nisy rolany akanjo fotsy mampirapiratra reny le raha Galiliana nahoana ny variana mijery lanitra ianareo dia azo eritreretina ny eo an-tsain'ny mpianatra ny loza ny sikity zany miantony jaona toko fa 7:20 le amin'ny filazantsara alohany akaran'i Jesosy no miteny amin'ny mpianatra aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra minoa aiko ao an-trano raiko misy toerana maro ary andeha aho ka mboatra fitoerana izy le andeha zany proviny io dia izao hiakatra izao dia niny izy io mahatsara anareo ny fialako fa mboatra fitoerana ho anareo aho hoy Jesosy tao takarina ihany zany fiteny Jesosy zany amboatra ka tsy seza koa hoe mbola anao indray ny tompo zanaka mpandrafitra io zany eo an-tsainy ny mpianatra tamin'izany possible mihitsy ny ahafahan'i Jesosy mamboatra fitoerana antsika fa izy nandrafitra niaraka tamin'ny dadany tao dia afaka ndrafitra seza ho antsika koa rehefa tonga any ohatrany seza ipetrahany ramosenga ohatran'iny izy tsy ohatran'iny izy ke amboatra fitoerana ao anareo azy hoy tompo takarina amin'io dia hoe ny jiosy dia nidrikina sy tena nanifika mihitsy ny tsy jiosy hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena ary ho an'ny jiosy dia ho very toerana io zany tsy lazaiko le filazanareo fa toerana ilazako azy ho very toerana io zany mity jiosy araka ny fiheveran'ny jiosy azy ary tena resiny zany fisainany zany reto tsy jiosy nitoriana filazantsara tamin'ny andron'i Jesosy satria efa nisy fantatrareo tsara tamin'ny andron'ny tompo fa tsy nijanona tao manodidina Jerosalema eny Jesosy fa tonga hatrany Tiro tany Sidôna efa tany jetrisy zany tany efa nisy nino azy reny lasa resindray eritreritra hoe aio avy amin'ny jiosy dia ho an'ny jiosy ihany ny famonjena dikan'izany tsika tsy mananjara amin'izany dia reny nisy nanaraka an'i Jesosy tsy 20 ihany mpianatra Jesosy hoe niaraka nanaraka an'i Jesosy hoe 20 fidiny ho apôstôly iray andeha hitory filazantsara mandeha an'izao toy izao tory filazantsara ny olombelona rehetra fa olona be dia be nanaraka azy niaraka tamin'ny teny rehefa ambany ny jaona toko fahenina ianareo aheno an'izany hoe ary maro tamin'ireo nanaraka azy no nanao hoe sarotra zany teny zany dia hoe Jesosy matsininy 20 ianareo koa valomba te hiala hitanao fa misy olona maro zany akoatran'izy 20 dia izy 20 nisy Petera-tena hoe akany amin'iza moa zahay ianao no mananteny fiainana mandrakizay misy olona maro zany nanaraka an'i Jesosy reny olona maro iny anisany tamin'eny reo olona nitoriany filazantsara hatrany Tiro sy Sidôna tsy jiosy antony nitenenany hoe aza malahelo ny fonareo amboatra fitoerana ho anareo nalazainy Jiosy aminareo aza hoe avy amin'ny Jiosy ka ho an'ny Jiosy ny famonjena aza malahelo anareo za amboatra fitoerana ho anareo hoy Jesosy ka mahatsara anareo ny fialako dia nakarina ho any an-danitra ny tompo dia mipetraka taiza teo ankavanan'Andriamanitra ary nampianariny ny apôstôly Paoly antsika Romanina toko 9:7-8 manino eo ankavanan'Andriamanitra ny Jesosy ny fomba antsika dia tonga ao an-tsaina ankavanana dia misy zany eo ankavia ia zany tao ankaviany zany ny adalàna ny saina mikarako any ten'Andriamanitra tsisy zany ankavia sy ankavanan'Andriamanitra zany rehefa mianatra ny teny fototra makany amin'ny fanadihadiana soratra masina dia hoe ao amin'Andriamanitra mitsisy amakiny apokalypsy anao rehefa rahanao dia ahitanao hoe eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny Jesosy no mipetraka dia ankavanana zany dikany là où est Dieu
tsy hoe akavana dia misy akavia dia misy mipetraka dia tsisy te hipetraka ao akavianao mihitsy fa avana ny pasteraka tsy any resaka io ao amin'Andriamanitra ao mitoeran'Andriamanitra zany natonga ny jiosy tamin'ny androny tena nanohitra tena niteny an' Jesosy hoe miteny ratsy ianao fa manao anao ho Andriamanitra dia mifona ho atsika izy ao toeran'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra azy io mahafantatra atsika mahatsara anareo ny fianako fa raha tsy andeha aho dia tsy afaka hifona ho anareo aho zany ko hanovizana zany dinika izany ianao zany zao a manana solovava avocat zaona voaloha toko faharoa sao dia eritreretina le pastera indray mamorona n'izany amin'ny baiboliny ao fa nenay manko tsisy an'izany zaona voaloha toko faharoa ndiny voalohany any alohan'ny apokalypsy any zany fa tsy mijery any filazantsara any zaona voalohany epistily zany zaona voalohany toko faharoa anaka zany zavatra zany soratako aminareo mba tsy anotanareo ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny raha isika dia Jesosy Kristy ilay marina manana solovava avocat mampianatra anareo zany zanako amin'ny maha-avocat anareo mianarana Jesosy aona ny fanao zany Jesosy zany rehefa manao avocat est-ce qu'il faut payer trop ohatrina nalohanao tamin'ny Jesosy mba hisolomy vavanao ianao ara mbola ndoavana io arena rehetra hitahirin'ny fiainanao iny avy amin'ny tomponao omeny ianao zany le solona vava mbola karamaina indray contraire mihitsy amin'ny ataontsika ty ambony tany mitadiava-pisolo vava ino afa-tsy zanaka ka fotsy any fa tena miongotra ao hatramin'ny tany lovanao zao vao vita ny raharaha ny tribonaly satria mila mpisolo vava ianao feo amin'Andriamanitra manana an' Jesosy mpisolo vava gratuit dia mifona ho atsika izy raha miteny ny apokalypsy toko faharoa folo andiny fahafolo hoe fa eo akaikin'Andriamanitra koa misy anankiray maninona miapangatsika romanalina izy io satana devolo dia ao kosa misy an' Jesosy maninona mifona ho atsika dia avy reny makaty amin'ny ady nataon'i Jesosy taty amin'ny azo fijaliana zany tantara zany mba hahafahanao mahazo antoka tsara fa maro efa miaraka eko amin'Andriamanitra anao io fa io satana milaza azo miampanganao eo anaty an'Andriamanitra io efa favalo resin'i Jesosy ka aza matahotahotra aza manana aza sanatria miampangatena ndray ianao na manaiky ampangainy devolo ndray ianao fa devoly efa favalo resin'i Jesosy io ka raha tonga any izy miampanganao Jesosy miteny aminy manginy ty dia manginy io satria fa resiny zany ny favalo resy zany rehefa manao le boxa reny papapapa rehefa ka ao dia tsy miteny tso ao resy tsy mahazo miteny tso fa le mpanesy mahazo mandenerana io ringa io mpandresy mandenerana dia anankiray manino tsy mahazo miteny zany toerany satana dia iny efa atahoranao zany raha misy olona marary demoni zany matahotra amin'ny orohotro ny iny ianao dia tsy gaga resiny ianao no matahotra tsy mahafantatra lay soa lehibe lay fahefana hiarovan'Andriamanitra anao ao amin'i Jesosy Kristy mahatsara manao ny fialana mba hafanareo mahazo antoka ny famelana ny heloka hoy Jesosy toy an'ilay fiteny tompotolo zany ho avy ny fanahy masina fa alohany atongava ny fanahy masina 10 jours aorinan'izao iakaran'izao efa tanteraka
ao akavanan'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra ny fifonany manao ny fampandreseny ianao ny fanomezany toky ianao fa zany devoly ny apakanao ianatrehan'Andriamanitra andro manalany zany devoly faharesiny Jesosy Kristy. Amen na hoe zany dia tsy hitany kristianina kosa dia mivanaka fotsiny ay misy an'izany andro paster. Amen, tena mandresy ianao manana ny Jesosy Kristy nandresany devoly nitsakitsahiny teo miazo fijaliana ivereny kely Genesis 4:5 mba ho marina tsara ao an-tsainao zany tantarany famonjeny zany. Genesis 4:5 tsy mainka andro koa ianao ihany maika eo izy misasany azy. Genesis 4:5 mba raisitsika tsara ny hevitry teny io 3:15 dia hampifandrefesiko i Jehova tamin'ny devoly dia hampifangafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany izy ny taranaky ny vehivavy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny mbelatongony. Izy ny taranaka ny vehivavy eo Jesosy Kristy zanaky Maria. Zany mihitsy ny filazan'io Jesosy Kristy zanaky Maria taranaky ny vehivavy lay nandresy ny devoly nanitsakitsaka ny lohany. Ny fahafatesana no fahefana teo am-pelantanany devoly amelezana antsika nefa resiny Jesosy zany nitsakitsahany Jesosy tamin'ny lohany io devoly fahavalitsika ka mahatsara anareo mitralako Jesosy mba anananareo antoka koa amin'izany fandresenareo zany ao amin'ny Jesosy Kristy no ananatsika n'izany. Ary Jesosy rehefa viteny zany dia nakarana ho any an-danitra dia mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa tsy voalazany Marka fa ilioko ny nalaza azy makanisa miasa apôstôly vakitsika teo amaranantsika izao tontolo izao tsy maintsy lazainy zany raha mba mianatra momba ny fiakaran'i Jesosy sika dia tsy maintsy lazaina io nambaran'ny anjely tamin'ny mpianatra io ndiny ny fa2:12 tapany faharoa vakina ny 2:12 manontolo ry lehilahy Galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo iny Jesosy zay nakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy miakatra ho any an-danitra. Mbola nina mbola ho avy ny tompo teriterina fampianarana feno indray nataontsika kristianina. Zany zao tokony izy koa atao anatin'ny fanompom-pavan'ny fiangonana fiandrasana amin'ny fiavian'ny tompo. Raha misy ny ankalazana zany hoe karan'ny tompo zany dia tokony izy koa ny fankalazana ny fiverenana. Ary raha tsy voalazy io dia bana ny fampianarana kristianina ho avy indray ny tompo. Mamaky ny Korintiana 2:10 mamaky ny Tesaloniana 2:4-3 ka-9 dia mahatsiaro tsara zany filazana ny fiavian'i Jesosy zany ary mitsotra sy foindrindra nefa mamety tsara ny ilazana azy zay zao ny baibolinao Apokalipsy 2:7 ho avy ny tompo. Apokalipsy zany boky farany ny baibolitsika lao lazaina ihany sao misy apokrifa ao aminao. Apokalipsy 2:7 ary maso rehetra ahita azy na dia zay nandefina azy ary itomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany eny. Amen. Fanao ny apokalipsy iny amena toko fa tsy nisy sekta mpanao an'izany. Ho avy ny tompo ary ny maso rehetra ahita azy eny fa hatramin'ny mason'izay nandefina azy. Teo zizinareo zany zao ahoana azy zany le nandefina azy ny fa maty ahoana no ahitany an'izany. Zay no makinareo Korintiana 2:10 miafaka tsara ny fananganana ny maty hitsangana avokoa zao rehetrarehetra zao
ny maty mino an Jesosy akariny eny amin'ny rahona itsena ny tompo eny amin'ny raho lanitra hoeny amin'ny abakary hoany amin'ny tompo mandrakarivo sika Tesaloninana voalohany faefatra fa ny tsy mino an Jesosy miaraka amin'ireo efa maty tsy mino nakarina teo fotsiny ireo natsangana amoana ny verdicta hoe satria tsy nino ny zanak'Andriamanitra ianareo papa iverina makao anaty afo ingray ianareo satria efa tao izy Luka toko faha 11 Luka toko faha 11 ny faharoa amby roapolo telo amby roapolo 22-23 Luka 11 roa amby roapolo telo amby roapolo ary maty ilay malahelo dia nety ny anjely ho any an-tratrany Abrahama ary maty koa ilay manan-karena dia naleo narany zaly tao amin'ny fiainany fity izy ka ny andrandra dia nahitany Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany vao maty io tsy mba hoe vol sans escale fa tena descente sans escale tonga dia mivantana dia any amin'ny fiainantsika ny maty ny tsy mino maty zany avy dia any amin'ny fiainantsika ka rehefa atsangana reo amin'ny fotoana hiavidy tompo eny amin'ny lanitra atsangana fotsiny ilazana aminy hoe tsy nino ianareo dia miverina ondray vaiky tsara ny apokalypsy dia ho hitanao zany hoe hay zany ty fitsarany ty ho avy indray ny tompo fa isika akariny eny amin'ny rahona eny amin'ny tompo eny amin'ny abakabaka ho any amin'ny tompo mandrakariva isika dia ampianarin'ny Matteo toko faha 4 amby roapolo io zao tany sy lanitra zao irimorimbo ho any amin'ny fahafoanana fahosoloina tany vaovao sy lanitra vaovao zay isy any Jesosy ny mino azy rehetra ary toetra mandrakizay eo amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany ny mino azy atreo dia mahazo mody amin'izay nareo fa vita ny fianarana izy any efa ody zao dia ilaza aminao zany hoe tsy zany manko ny atao hoe fiangonana isy miteny taminy pastera maninona moa raha tsy alavay ny fotoana io vo vita ny lazainao dia izay mody zay dia vita tsy isina tsodrano zany tia lazay ianatsika amin'ny alahady zao tena nangataka tamin'ny tompo alahady somary manana amin'ny tantara kely izay izy 7 May dia ao no ianarantsika momba ny tsodrano tsy zany pericupany fijekeny pericupany fijekeny makady fotsiny dia ianatra momba ny tsodrano isika mba ho hitanareo marimarina hoe inona ny toerana zany amin'ny fiainanao mahatonga antsika hoe zany indray dia tsy alety raha tsy mahazo tsodrano engany fanany tompo ametraka ao amponareo zany finoana ny fitsakanany tompo tamin'ny maty ny akarany any an-danitra ary mbola iverenany ray handray antsika ho any amin'izany amen